dia faly miarabanareo natokatsanao an'izay ny tenako ary manasanareo anaraka nyty fandarana maminareo tsinona koa za fa ny fandarana Dona be hatsamin'ny farany. Anio tsika dia anaraka ny lalao teny Ankianjamakia zay ny lalao zay niona-ny team R Ivato sy ny C3 US Ivato ihany. Dia anaraka an'izay lalao zay ary aloha tsika. No tanterahana ny alahady lasa teo teny amin'ny kianjana dotam-penaka ny lalao famaranana amboara ezaka izay karakarainy ny section Ambohidratrimo. Ny fanindran-dalana tamin'ny fiadinany tompon-daka ny section Marovantana iny ihany koa ny lalao iadina ny amboarany ezaka 7-24. Lalao iray izay anisany nampitsanga amin'ny toetrany mpijery ihany koa no niseho nandritran'ny adin'ny ekipan'ny team R Ivato sy ny ekipan'ny C3 US izay avy any Ivato ihany koa. Ity farany no nibatany amboara lehibe natolotry ny team R rehefa navita nanilika ny mpifanandrina tamin'ny alalan'ny isa 425. Nilaza trano ny mpikarakara ny fifaninanana fahafa-po tamin'ny zavatra nasehon'ny ekipa rehetra nandray anjara nandritra ny fikarakarana ny fifaninanana ezaka iny.
tamin'ny alady lasa teo moa tsika dia nanaraka ny famaranana izay nikarakarainy zareo Marovatana, miinspidrana ny zava-bitanareo section Marovatana satria dia tena afa-po na izay mpijery na ireo mpilalao satria na ny omby dia ngeza ny kopy dia amin'ny antonony sady mbola nahazo medaly aby na ny resy na ny maresy, miinspidrana ny zavatra nataonareo section Marovatana. Fa izao tsika dia anaraka ny matsa izay ny 15 avenir sy ny commune sy ny JBA voakasina sy ny CFTMA voakasina emo zay samizay ihany zany ny atao dia lasa ny JBA monomby dia fair play tanteraka ny zavatra nitsangateny ny 15 makiteny dia ny lalamaty zay resin'ny 15 biravina anaraka an'izay lalao zay aloha tsika. Tsy mianana amin'ny ekipa ngeza avy amina division voalohany ihany ny fanomezana fafampo ireo mpakafy ny taranja lavalava eny amin'ny kianjany Maki. Na tsy harona azo fafinaretana ihany koa nandritra ny lalao famaranana telo izay nikarakarain'ny section Marovatana ireo mpijery tonga maro be namaly ny antso teny Andotapenaka. Na dia lalao famaranana izay ho an'ny section madinika aza no niseho maly dia ny raha nahita fa nanana teknika sy lalao avolenta avokoa ireo ekipa enina niatrika ny lalao famaranana rehetra. Porofon'izany ny tsy fisian'ny vokatra amin'ny fanalavitra intsony hoy ny filohan'ny section Marovatana Richard Arkotomalala izay niatrika ny lalao teny an-kianja. Tsy jerena amin'ny ekipa avy amina fileovana madinika ireo nanao famaranana ireo, fa raha mpanazatra mitarika azy ireo dia ireo manana diplôma avolenta avokoa sy maharaka ny fiofanana omen'ny federasiona hatrizay. Raha mikasika amin'ny filevana indray tamin'ny tompilalaovana iny dia ny tsara daholo na ny tombo daholo na ny avy teknika efa mihazaza tanora daholo no milalao eny ambony terrain fa tsy dia misy an'le be antitra be ireny intsony. Manatsara tena nanatsara ny fifanana tany amin'ny section Marovatana mihitsy ny fisian'le fananan'ireo le club ireo entraîneur nanana niveau fa ireo le tsy nanana kosa dia tsisy tafiditra tao anaty phase finale mihitsy ary mbola ezahana ny ampiriska an'le entraîneur ana club sasany mba hianatra hanaraka an'le stage ampanaovan'ny fédération. Teo amin'ny vokatra ara nandrobaka ny anaram-boninahitra ho tompon-daka 2024 ny ekipan'ny 15 avenir raha nanilika ny ekipan'ny commune tamin'ny alalan'ny isa 13. Nalainy ny 15 biravina teo anoloan'ny RFC Lalamaty ihany koa ny amboaran'ny lalao famaranana faharoa tamin'ny alalan'ny isa 27. Ary teo amin'ny lalao farany izay nahitana ny adin'ny ekipan'ny Samby avy any Akasina dia nahitana ny fandresen'ny JBA manoloana ny rahavaviny CFTMA tamin'ny isa 13. Tonga dia hanomboka vetrany amin'ny fanombohan'ny tompilalaovana 24 izahay amin'ny farany herinandro izao. Miankina amin'ny fahazonan'ny kianja eto Andotapenaka ihany zany, hoy ny nambaran'ny eo anivon'ny komisiona teknika ny section.
ny vahiny dona be anio nzay a de tsy akory zany fa iralova zay pilalao tao amin'ny afahakazo manga izy ty a mananeviny kokoa izy a anatsarana ty tontolo indrindro ty anjay ny vahintsika erytsika. Ny base ny fitantanana ny rugby moa zany eo an'ny rafitra ambaratongany de tokony miavy any amin'ny club aloha vao section de zany hoe aty amin'ny section zany natao hoe base de ny base zany a rehefa tsara ny fototra de mandeha ny ambaratonga-pahefana ny amin'ny ligue sy ny fédération. Ny problème zany ho an'ny rafitra zay ho an'ny base a de fanaovana tsinitsinina ny section matetika raha tsy final zany tsy mba mahazo teraiko avana ohatry zao. Ny base tena tiako tenena zany de ohatrany hoe reny politika avoleta atoko politika avoleta reny hoe rehefa ratsy ny basenao a de tsisy vokatra ho azonao fa rehefa tsara ny base a de misy ny vokatra ho raisiny. Zany hoe tena tiako isarihana ny rafitra ambaratonga ny rugby zany hoe tsy tokony anao tsinitsinina amin'ny section a fa ny section zany no tena tokony ho ampiana bebe koa mba ahafahana tena mampiroborobo an'le rugby eto Madagasikara. Amin'ny alady hoavy zao moa tsika de anaraka ny famaranana eo amin'ny fiadinan'ny gold top 20 a sy eo ny cosfa sy ny pilokely na zareo tefa de eto de manetana anareo tongava maro de mba miangavy anareo kosa nareo tompony anzaikitra eny ankianjy eny a mba ataovy tsara ny sécurité a mba ialana amin'ny resaka problème mety hitsanga eny satria hijery bolana le an'olo eny fa tsy andrisana tsy ovonoana tsy izy pensa kely avaty amin'ny fandaradona be any zay ho fanatsarana fa tsy hoe kiana be fatany de manetana anareo a tongava maro amin'ny alady hoavy zao a ny fidirana moa de ny tombo 5000 fa tsy maninona fa tongava maro foana satria hijery lalao tokoa tsika hijery an'izany kosa fa sy ny pilo kely zany ka atonomba lampianakavy izy ty zay maresy tsy opiana ny resy tsy akoraina fa de tongava maro amin'ny alady hoavy zao a eny ankianja maki. Eto ampamaranana moa de tsy haiko ny tsy tenanareo namako a mpamihevitra manao kopatanana ho anareo a de manao kopatanana manokana kokoa le nkarakara ny toboliko maefa fa de misaotra betsaka mame tory hevitra anatsarana ny ty fandanatona be ty de miatsaka ny veloma manjam-piona anjay za eto fandanatona be a aza misaraky ny ABS télévision veloma indrindra tompoko.